Salama daholo. Zao saika hoe saika ataoko resaka le ataoko resaka fampidirana zany a le manifestation tany amin'ny république. Fa bon mieritreritra hoe ça sert à rien. Fa ny azoko lazainareo ny zavatra nisy kely fotsiny hoe miala tsiny ho an'le foza tonga teo a nakasary tery amin'ny sisiny droite tery. Satria rehefa nanatona zareo zany a dia voatera namadika ny resaka nataoko ohatran'ny resaka tsy misy idirana mihitsy ataoko resajaza mba tsy hainoana an'le resaka ny fanaovana teo. Lasa moa zany zareo dia niverina tamin'ny resaka normal tena hoe ny resaka tena tokony resahana dia ny vaovao sy ny stratégie. Zay moa zany nijanona izay resaka izay aloha mijanona ho an'izay rehetra tonga teo ihany fa tsy nisy mivoaka tsy nisy fitelefona nandeha tamin'ny resaka tena hoe ndresahana ankoatran'ny vidéo anankiroa izay afaka navoaka ary afatra tena mazava tsara miletika tsara ao anatin'ny lohan'ny tsirairay. Zay ankoatran'izay tsy nisy nafantatra fa zay teo ihany nafantatra ny zavatra tena ndresahana teo. Za tsy hiditra amin'ny resaka le toetsaina lomorina be hoe firy ny tao izavy ny tao misy olona ve tsisy olona, za tsy miditra amin'ireny satria raha ohatra ka iny manifestation iny hoe ahavan'ny olona tao Madagasikara dia ny insiste ny ahatongavany rehetrarehetra ny ahatongavany diaspora rehetra fa hoy zao hoe tongavana na ray minitra fotsiny ary ho an'ny firenena tsy misy kandaroraka mihitsy hoe tsy maintsy tonga daholo dia efa tsy tonga tsy problème fa ny zavatra ny ilaina tamin'ny fotoana iny dia ny communication surtout les banderoles ny tena ny ilaina ny tena ny ilaiko fa tsy nisy an'ny olona na hoe inona na inona noho ny dian'ny Macron eo an'ny Madagasikara amin'ny resaka sommet ny Océan Indien. Zay ny azoko lazaina an'io fa ny manifestation ny manifestation tsy tokony hisy intsony fa ny action ny nandrasan'ny olona zao zay ny nandrasan'ny olona fa ny situation antsika zany amin'izao fotoana zao dia mijanona amin'le oeraoeran'ny wawawa foana amin'le resaka base tulaire vatomandry sy ny sisa ny fiona ny filoha anankiroa teto a Paris ny filoha rotota ny fandraisana somi nataony zareo zany zao ny resaka zay ny nandanitsika andro. Io moa zany namanao siniera io tsy midepasy ny fanambarana io tsy midepasy ny fitarainana zay io fa io kosa aloha raha ohatra ka misy fitetitetika hoe ifitetetika hoe anao tetezamita raha mitantana tena miala tsiny zao ihany dia efa manompa ny eritreritra izy roa tsy possible manao fandrebrebena zay fa tsy hitako fanambarana tsy hitako amin'ny Facebook hoe tsy afaka nitazana fotsiny izahay ray aman-dreny dia rien à faire sao dia mitetitetika hoe tetezamita iara-mitantana amin'le ao amin'izareo indray tsisy io fa tonga dia aleo angamba borika eo amin'ny fanontaniana fotsiny ny resaka efa naninona moary zany izy roa totareo niala nataoko hoe tafala teo amin'ny fitondrana any fotsiny hitondrako ny fanontaniana satria raha ohatra ka mijera sy miaino dia zavatra nylazaina rehetrarehetra teo nylazain'zareo amin'ny kabary isan-karazany dia tena mahaforona ary tena intelligent sy tia tanindrazana tsy tokony vohozongozona teo amin'ny toerana mihitsy ireo président anankiroa ireo kanefa naninona vohozongozona teo amin'ny toerana nisy azy zay fanontaniana fotsiny après samy mamaly zay anatin'ny lohana roa nareo zay ny amin'iny resaka base tulaire inona atao ke mbola rebrebena amin'ny base tulaire tsika fa io rehefa tena tonga dia hitsina ny resaka io base tulaire io tsy mitady resabe miala zicle à gauche à droite fa dia zao io resabola io resaka base tulaire io ny fandroitana eo vola tokony lasan'ny ranona dia io mifandritaka eo dia eo ny mifampivazavazy eo zay hitadiavana hevitra hoe le camion mivezivezy makatsy makaroa dia le tanànanay ahoana sy ny radioactivité bien sûr misy radioactivité ilay izy mamono olona manome aretina
fa tena marina zany mamono io ny radioactivité ohatra fa hoe afaka ataona vitsivitsy a ny efean'le izy fa tena hono kosa raha hoe tena raha misy ve mamono hoe tena tsy hitondra fahasalamana ho an'ny olona anankiray misy ohatran'ny sigara sy ny toka ve fa io izy io amidy libre araky ny tanàna fa aza taritona amin'izany le resaka de zay ny tiako lazaina de zao resaka mbola azo étudiavina tsara io a satria tsika efa nahazo lesona tamin'ny QMM tany Fort Dauphin da azo fakidina hevitra io azo misy zavatra azo amboarina io na ny refin'ny tany goana na inino nakany amin'ny ranomasina sy ny tany a azo anovina azo amboarina efa nahazo lesona amin'ny Fort Dauphin tsika fa io de lasa cinéma daholo satria resa-bola io en milliard ary ny problème nisy vola efa nrotsaka de mandeha fotsiny le manipulation rehefa avy eo nitsaha amin'ny teny zay tiany de iny mo le vahoaka lasa miteniteny foana ny hafarany le vahoaka zay nao faty eto ara de tsy anaiky na faty eto ara tsy faty eto amin'iny vao mipoka nefa crime zay de tapitra mitsoka daholo ndray aiza mba io raha lazaina amin'ireo vahoaka ny Tuileries ao tena miteny reo fa lazaina amin'ny vahoaka ny Tuileries ao io hoe tsy misy FN fa afaka folo taona de roapolo taona de misy FN aminareo a le lika tonga de ozy ny olona any alefasy fa tsy maninona fantatro mentalité andreo fa am'izao zany tsika aloha za tsy indry izy tsy manan-kivy akory fa io a raha tsy mahazo afatra tsaratsara mihitsy physiquement avy amin'ny vahoaka ny responsable be vava rehetrarehetra amin'ny base Tuileries io a tsy miembotra io zany teninareo an'izany fa tsy io tsy fitenenao hoe tsy fitenenao zay o nao faty eto raha tsy manana tsy fantatra fa tsy possible zany ne nao faty eto zany ary tsy possible zany tsy anao an'izany reo vavy zany fa ny mety a de il faut les frapper avant eux zay ihany nisy vola be efa nrotsaka tao de zay mampalahelo ny sasany majanontsika io lasa lavitra loatra resa be am'izao fotoana zao le resaka hoe Macron ho avy any Antananarivo zay moa zany natonga ny banderole tena nizigiziniko tamin'ny manifestation iny a hitanareo vokany fa zao madio ve zany ny tanàna ao ny tena ohatra mampimeana amin'izy a efa ny sasana daholo ve efa ny sasana tamin'ny savony ve ny vatokely araky ny teny l'entrecôte-manga diovina daholo zany ny rehetrarehetra fa rehefa hikapa aveo zany Macron de ny tanan'izy nandeha hitato ny tainy Macron tanandra somary maka sa ny eny l'entrecôte-manga sa ny eny rinasa imialina andeha atao soronao ny akovavy moa zany ny akovavy rehetra ao an-tapao zany defa vonona daholo ny andray ny délégation satria misy tonga any ireo délégation ireo a hividy tany misy tonga any reo anao business anao zay fifanarahana possible satria voadakadaka tany Afrika tany daholo ny Cameroun Mali Burkina Faso nahatra ny Algérie am'izao fotoana zao ary de tonga izy ao amintsika fa io zany miaraky ny tenitsika hoe araky le tenitsika hoe rehefa tsy andrasa ny pôly de tonga hitatsika eo pôly zay kana izy amin'ny farany fa raha jeolona zany de tena mivelatra tanteraka satria fatany tsara fa le efa ilaozan'ny Afrika la Frantsa fantatro jeolona tsara fantatro jeolona fa arena be hoan'ny la Frantsa le Madagasikara azonareo de tonga de tolora io lesy ina moa ndarainy an'izany tongava de alaivo zay tianareo tiany rajoelona ampisehoana mihitsy an'reto le mosikely miaraka amin'reto hoe Seychelles Comoro sy ny namany hoe tena hoe mbola préféré an'ny la Frantsa le Madagasikara zay ny tiany adala aseho io ka isika vahoaka ve ietsika avetsika sa hoe ahoana Macron mahafantatra tsara ny crise Madagasikara fatany tsara corrompu viol fisamborana fanagadrana amin'ny mpanao politika fanagadrana amin'ny mpanao gazety fatany daholo fa
reto le mpitandro filaminana le préfet matahotra hoe isy kotrana le préfet aloha ino mikasaiko telo ny solomatsiko telo ny solomasina iny isaka miatsika le avoaka dia ampitahorany ty mamanina iny zay fa tena azo la mihevitra ny tenany hoe inona reto gendarme reto reto gendarme reto ny solution andreo mba nisy nanoro zay ireo fianakaviany vady aman-jana andreo mihitsy ny tsara koroboana aloha tsy mila torabato tsy mila ninina fa tonga dia orakorana reny dia tsy mena sakafo tsy mena zavatra fa mividy zavatra tsy omena orakorana eny an-dalana makany amin'ny dokotera tsy mila tsaboana makany ampianarana tsy mila raisina any ampianarana ny vady aman-janak'ireny da aloha iahako tsy mila mikasitana anazy zay amfanao an'ireny atsika moa zany mbola eto loatra an'izao fa io zay araka ny teny teo Macron mahafantatra tsara mihitsy ny situation amin'izao fotoana izao fa hoetsy fa fatany tsara fa tsy ahatro raha joely io na ny fampitadiavana teto ary fatana fa tsy ahatro raha joely io satria za na za teny ary hoe tsy on va lâcher rien du tout zay fa ny anazy ny zareo dia zay intérêt any frantsay ihany zay ihany ny andreo aloha mahita olona izy afaka amin'ny ariny tombontsoa an'ny frantsay tena dakany io raha joely io mialala fa nefa koa raha io ny hita amin'ny fambola azy ny kolokolo azo velibelesina amin'ny tahamena sy azo baikibaiky iny eo tazominy io fa zay ka zay aloha kely de kely ny chansanjareo am'izay satria tsika efa décidé tsika fa voadaky io ary koa Macron koa ty efa ny tongony ilana sisany amin'ny Champs-Élysées satria manaloka be le popovy fa peu n'importe ny amin'ny Madagasikara dia zao tsika vahoaka ihany maso mandidy eo ny prioritaire atsika dia zao manala an'le rajoelina fa io na ho ampifony Macron ary izy on s'en fout tsamboriny io dia tsazina zay ihany miala ny anaran'io dia zay dia fanontaniana gavana fotsiny zany apetraka ohatsy ilay fanontaniana fa tsy amaranako azy hoe etsika ve zany tsika ampisehoana etsika ve eo amin'ny fahatongavan'i Macron le Georgie hoe etsika ve ny vahoaka amin'le sens hoe tsy haiko amana hoe ohatra hoe tsy mila raha joelona intsony zay roa ihany io mety miverina any araka le banderole tany amin'ny manifestation tsara tena ampisehotsika hoe ajanony amin'izay le fanjanahana tany le fanjanahana monsieur Macron Madagasikara ito tsy atonga dia tena rody be fotsiny tonga dia miritsaka an-dalambe dia zay lalany hoe lalana fa izy moa misy moa nanapaka crimogène io tsy izy zava-doza raha manao an'izany reo naso anankiray koa tonga dia manao ville morte fotsiny ville morte tsika moa tsy sanzera satria tsika le tia mijerijery le cul eo malagasy ny ville morte tsy possible fa dia zay fa ny hafaran'io mba toy zay nana manifestation sy namoaka ny banderole iny akoatra ny afatra napetraka le efa lasa tany moa zay fa maly ny efa nalefa tany dia anisany ampieritreritra ny zareo ao amin'ny Élysée ny fandehana Macron any dia zay ny tiako ampitaina fa io zany miandrina izy tsy hivalany moa zany la raha joelona fa dia akory atao fa diovy ihany aloha ny tanàna hitatsika ny toyny salut daholo